hazo aloha vita tamin'ny 1839 ary natao ranavolo. Zany hoe zany tamin'ny 1839 zany teo amin'ny andro nanjakany ranavalona voalohany. Dia avy eo izy zany tovana n'ilay manodidina vato tamin'ny 1873 natao ny io statut hitantsika io a natao hoe statut tanambaton'ny Kidoka. Zany hoe raha fitahina ny mpanorona sy ny dama ary ny eseka dia azo samyrazany hoe karazana lalao anankiray koa izy io a ny fitsapana hery. Tamin'ny taloha ela be zany dia nampiasana ny fanorona dia rehefa misy olona ao akarina amin'ny toerana anankiray dia ampilalaovina fanorona izy a fa tsy fitsapana taonandro taloha. Azonareo le vokatry le influence arabe 1800 zany tsika nanomboka nianatra nanoratra amin'ny alfabe amin'izao zao ary eto tsika dia afaka mahita hoe ny solomaso ny penina ary ny fitoeran-draha mainty andradana voalohany aran'izay tamin'ny fotoan'andro nanjakany ranavalona voalohany zany tamin'ny 1835 zany no voadika tamin'ny teny-gasy ny baiboly. Tamin'ny 1836 dia norarana ny fivavahana kristianina ary ny 14 zahoany 1837 dia novonoana ny lefonina natao ambombotsy fahasalama natiora hoy malagasy anglisy ka araka voalaza fa dia hoe ny anglisy zany nisan'ny vazaha voalohany tonga teto ka ny zarazana marinina fa nandalo teto Madagasikara ny anglisy dia zao raha mahita malagasy ianao 70 taona 80 taona na nandrama amin'ny resaka amin'ny teny anglisy fa amaly ianao mazava izy na dia tsy hainy manoratra an'ilay izy atao hoe ny gazety malagasy journal d'information le plaza vaovao mivoaka voalohany indrindra tamin'ny 23 juin 1883. Zany hoe talohan'io 23 juin 1883 io dia efa nisy ihany ny gazety mivoaka fa saingy gazety tsy milaza vaovao fa gazety mitantara ny fiainam-piangonana sy ny salanjany dia ohatra hoe ny teny soa ohatran'izany avaky ny mpanjakany any vita tamin'ny voangy io andranavalona patelo ty any vita tamin'ny voangy andranavalona patelo voangy arak'izay fantatrareo dia anarana ihany koa aingo onena aingo andranavalona patelo io voangy ny anarany ary ny voangy arak'izay fantatrareo dia anarana onena ihany koa ny tisivavy malagasy alavitra aravaka aingo tanàna zay any ranavalona any sakavavarasoerana ary tiamijanona tamin'ny folosikolo izy io indrindra no orana fatesany ny mpanjakavavarasoerana tamin'ny mercredi 1er avril 1868. Premier avril tamin'ny 1er avril zany tsy vola fitsiratsany fa karazana zay natamin'ny faran'ito misy nanao sosana io le vokatry le fifandraisana tamin'ny tany fianambola reny Continua a sentir. A sentir zany ka kristal reo ny zavatra hitantsika dia fanomezana mba mpanjaka mba nibenany daholo Angleterre sy Frantsa. Fanomezana mpanjaka vady ranavalona Reine Victoria Angleterre ho an'ny ranavalona voalohany. Manampy soa ino voalohany indro izy ry ny faratazana ry io zany no tranovola tranovola vita tamin'ny 1845 ary ranavalona voalohany no napamboatranyio ho an'ny zanany lahy zay lasa mpanjaka taty aoriana radama faharoa zay nitsanikely enelanela moa fahitantsika teo hoe io no atao hoe mahita ela fanjaka ka ny mandena-polomera vita tamin'ny 1796 ary i manampy soa vita tamin'ny 1866 nataony William Paul ho an'ny mpanjaka vavy faharoa rasoerina zavatra hitantsika tao anatiny moa zany dia fahaterovana navelan'ireo mpanjaka izay nanjaka
taloha ny taonjareo dia saka vita tamin'ny 1800 izy ary Andrianampoinimerina no nampanao azy ho an'ny anabavy no natao hoe ralesoka. Ny atao hoe tranon'ny masina na dépôt mortuaire royal avant la sépulture, zany hoe alohan'ny andevenana zany dia ao karakaraina veritazantsika betrety zany ny fasany andrindra ny avaty amin'ny atsimo a dia ny fasan'ny Andrenda zay vita tamin'ny 1828 izy io ary asa tanan'ny Louis Gros vazaha frantsay izy natao andradama voalohany ary ny ilany avaratra dia fasan'ny Andriambavy vita tamin'ny 1868 asa tanan'ny James Cameron zay natao andrasoerina fa taty amin'ny taona 1897 rehefa navadika ho tahirim-bakoka na musée anaty rova dia namin'ny baiko ny général Galini zay général gouverneur général tamin'izany fotoan'izany teto Madagasikara nampamindra ny nofona Andrianampoinimerina Ranavalona voalohany ary Ranavalona faharoa zay teny Ambomanga ary Radama faharoa zay teny Ilafy. Ao daholo izy zao aoka ary tamin'ny 1938 rehefa napodina teto Tanindrazana ny nofony Ranavalona fahatelo zay tany Algeria dia nalevina ihany koa ao amin'ny fasan'ny Andriambavy ao daholo